Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe ny olombelona sy ny fiainana dia samy mananatra avokoa, fa aleo lavitra anarin'ny olombelona toy izay anariny izany fiainana izany, satria ny fiainana tsy mba mananatra ny olona maimaim-poana fa tsy maintsy misy tambiny ary lehibe izany tambiny izany. Rehefa mahita olona anankiray ianao nitoeny hoe zao nanary ny fiainana, dia minoay ianao fa efa nandoha vola be, efa voa mafy izay teo amin'ny fiainany matona santely hoe nanary ny fiainana. Fa ny olombelona kosa fitiavana no hanaranao, ary mialohany ahavoanao zavatra ratsy dia mananatra anao ny olombelona. Fa ny fiainana voan'ny zavatra ratsy alohanao, voan'ny kapoka lehibe alohanao, zay vao maka lesona anatra tamin'izany fiainana izany. Ka raha ohatra ka nahita olona anao niteny hoe nanary ny fiainana, dia efa nisy zavatra lehibe nandona azy teo amin'ny fiainana, efa nisy zavatra lehibe navoa azy teo amin'ny fiainana na tonga izy niteny hoe nanary n'izany fiainana izany. Satria ny fiainana tsy mba mananatra maimaim-poana tahaka ny olombelona, tsy mba mananatra ampitiavana, fa kapoka no anatra entin'izany fiainana zany. Fa ny olombelona kosa fitiavana, teny mamy fitiavana anao no anaran'ny zanak'olombelona anao. Ka aleo lavitra, raha mbola misy ray aman-dreny, mbola misy olona mananatra, dia aleo maka anatra avy amin'olombelona, anatra avy amin'ireo olon-dehibentsika toy izay anatra entin'izany fiainana zany, fa efa manenina anao matony teny hoe nanariny izany fiainana izany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime ity vidéo ty, fa mbola maro ireo anatra zay hoentintsika eto insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.